Tinella aza makany akafitsony tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Baolay, Soka Vitre. GSI Université privée, Mandolotra anao ny vaovao. Na dia voapanga ho fitondrana papioro aza ny fitondrana tamin'ny herinandro iny noho ny rara samihafa izay mipoaka teny anivon'ny sampandraram-panjakana maromaro mangina avokoa ankehitriny na ireo voatonontonony na ny filoham-pirenena mampanontany tena ny mpanara-baovao io fanginana io. Efa voarain'ireo mpitatitra ny apahan'ny compensation isaky ny litatra omen'ny fanjakana izay nidina ho 9 ariary raha 700 ariary no voalaza teo aloha. Raha voalaza ny mpahay toe-karena tsy aritra ny fanampianan'ireo mpitatra izay raha iverina iakatra ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Vokatry ny andro rasy niakatra 100 ny vidin'ny legioma atao anatin'ny tapa-bolana ny latsahan'ny orana izay. Ny fahasimban'ny 10% ny vokatry ny antony fiakaran'ny entana izay. Etsekinan'izay voatery mampihenan'ny fatran'ny legioma ny mpanjifa raha miaina ao anatin'ny lotateraka ireo mpivarotra eny Anosy. Fidiram-bola ho an'ny mpitondra lakana ny fitaterana n'ireo entan'ireo trabona. Ireto farany izay misedra olana eo amin'ny fiarovana fananana manoloana n'ireo mpanararoatra sy ireo mpangalatra. Bala 4 tao an-damosina no nahafatan'ny Boris Nemtsov omaly tany Rosia manoloana ny Kremlin. Mpandray anjara mavitrika amin'ny fihetsiketsehana izay entina manohitra ny fanjakana nanomboka tamin'ny taona 2010. Mijika fiantsina kosa ho an'ny filoha rosiana ny von'ny tranga omaly. Ny andindininy avy hatrany. Azo ny vaniko laka ny taninandrino ny tsara ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonina ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany fitsidihana maimaimpona mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny lahazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Cool TV, la première télé numérique vous présente Cool Musique. Musica Malagas. Variété Malagas. La première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Des tubes. Des nouveautés. Le hit de la semaine. Disponible en streaming sur musique.cool.mg. Cool Musique by Cool TV. La télé autrement. C'est à Tiavnau, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano.
Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale, GSI TOS. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analakane 033 12 606 92. Soc à vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soc à vitre en Outapenac 020 22 682 28 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Lefmed, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. Lefmed, Anoussa. Fiti miavaka ho an'olon-dro raha vedy pixidy anankiroa dia hoazinao amin'ny atsasapidiny ny faharoa fanazavana fanampiny manatona toeram-pivarotana orange miamanja ny tontolo miaraka amin'ny orange. L'image, notre métier. L'innovation, notre force. K-Prod, un expert à votre service. Dia mbola falitafaraka aminao indray tomboka lasitsomboka avy amin'izao asabotsy hariva izao miarabanao ary manasinao indray anaraka ny fampahalamba eto amin'ny fahitalavitra ny Cool TV hatramin'ny farany. Fitondram-panjakana mpampiorory ny fitondrana rajon'arymampianina raha ny feo mandeha iny anivon'ireo stapan-dram-panjakana maromaro amin'izao fotoana izao taoriany vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity maromaro ny laza fa mahazo fandrahonana avy amin'ny lehibe ny antoko HVM sy ny olona akaiky ny fitondrana porofonjany ny raharaha ny tahirim-bola-panjakana
ny fananantany ary ny raharaha ny Air Madagasikara farany teo ankoatry ny raharaha ny komina Antananarivo renivohitra. Lasa ratsilaza ny fanjakana no ireo raharaha izay mahavoatontona ny tany nakavana ny filoham-pirenena ankehitriny ireo. Etsakilan'izay anefa tsy misy fanazavana ofisialy milaza ny tsy fahamarinana ny fandikan-dalàna hiampangano ireo olona akaiky ny fitondrana ireo. Fanatetina. Ndraraha tahiry mbola mpanjakana fanerena ny piasan'ny trésor moka vola 700 miliara ariary avy amin'ireo orinasa mpanjakana. Fanomezana ny fitantanana ny Airmad ho an'ny orinasa vahiny ka nampijoro ireo piasan'ny Airmad farany teo. Fanomezana tombon-dan'ny vahiny amin'ny fanomezana tany mpanjakana nefa fampiatonana izany fanomezana izany ho an'ny olo-pirenena malagasy nampijoro ny piasan'ny fananantany. Tamin'ny herinandro iny sampandraraha telo no efa naneho ny tsy fahafaliany. Izay ohatrany hoe izay avy any amin'ny faritra zany dia tsy moina vazivazy nahoana fa ohatrany nisy mianasy zany natao taminay dia mariana eto tsara zany ho an'le rehetrarehetra izay nanao an'izay fa izy tia dia syndicat ny anay miteny tsy manao politika izay tsy manao fanampanjakana araka le message zay fa telo herinandro zay no tsy miteny tahiry mpanjakana malagasy efa naheno foana amin'ny fanenjehana isan-karazany, fanosoram-potaka isan-karazany, ny fanaovana azy izay, ny miaino an'izany efa nandresy lahatra izahay amin'ny alalan'ny atao hoe loty. Nosy be, aeroport nosy be sy vato mihitsy no tadiavan'ny sasany ho alainy, ka izay zavatra izay no tsy eken'ny mpiasa. Tsy misy tsy mitaraina noho ny tsindra ataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony ireo mpiasa isaky ny sampandraraha rehetra eto amin'ny firenena. Resahana foana hatramin'izay nahazoan'ny filoha Rajaonarimampianina ny fitondranany hoe tanitandalàna sy ny fitondranana tsara tantana. Tsy izany anefa ny zava-misy ankehitriny. Hita taratra ankehitriny fa tsy vonona ny andray fitondrana ireo mpitondra ankehitriny ireo raha ny hevitra ireo mpanara-baovao. Na ihany koa efa miomana ny tsy hitondra ela ka manangona izay azo aloha. No mafisiny avy eo amin'ny atoko lidera fanilo androany fa ny tsy fananan'ireo mpanao politika ny etika intsony no mahatonga izany olana rehetra izany. Ny zavatra nisy nakivy amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara dia izay resaka hoe etika, izay nivoizinay hatramin'izay ka hatramin'izao ary ny tenako izay manao politika amin'izao za dia anisan'ny vice président national leader fanilo amin'izao dia io resaka etika politika io. Kanefa ity mba tsara ho fantatry ny mpanao politika malagasy rehetrarehetra, ity versatilité politika ity io ny tena manimba ny fanaovana politika eto amintsika. Zany hoe tsy mahasakara-potokevitra le olona fa zay ahitany metimety dia ohatrany atao hoe fitadiavana le izy. Mbola etika daholo raha ohatra ka misy zany etika daholo zany. Zavadriny moa zany dia anisany efa mampalahelo satria reny zany efa manomboka manao ny ataony ny piasan'ny trésor matahotra zany fa raha mitoy izao dia anjaran'ny mpitondra kosa mba hiain'ny vahoaka ary hijery tsara hoe inona marina ny tena tediavina ampandrosoana n'ity firenena ity. Isan'ireo lohandohany tao amin'ny antoko lidera fanilo ihany koa ny filohan'ny antenimieram-pirenena Jean-Marc Sarakoto Mamonjy saingy tsy hita teny amin'ny ity fionana tamin'ny mpanao gazety ity. Raha ny loharanom-baovao azo hatrany, olona akaiky ny filoham-pirenena avokoa ireo manao fanaparam-pahefana ireo saingy tsy nahinompo eo na ireo voatontonona na ny filoha hatramin'izao. Petraka ny fanontanianany amin'ny hoe tsy voafehin'ny filoha ve ireo olona ireo sa manaiky izany fomba fanao rehetra izany ny tenany. Vaovao mikasika ny fantanterana ny fifidianana kosa indray tsy azo antoka intsony ny azonana ny tetiandrom-pifidianana ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna ny emitra 10 andro ny fepitaona ahafahana metraka ny antoan-taratasy filatsahako fidiana ho ben'ny tanàna ny 12 martsa ho avy izao nanaovan'izany raha ny vaovao farany voaray hatreto ihany koa tsy mbola misy tokotany ireo famen'ny lalàna ahafahana mantanteraka izay fifidianana kominaly izay na ny senita aza tsy mbola manana daty raikitra taoriany ny fandavan'ny HCC ilay lalàna momba ny manokana Antananarivo renivohitra etsakilany ihany koa nefa ny antoko tim efa manomana izany fifidianana izany ary manomana ihany koa ny iverena ny filoha aloha Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana. Fanatetina. Manjavozavo tanteraka ny hoavin'ny fifidianana kominaly $7 ny vola mbola tadiavina raha ny tatitra nataon'ny vondrona Eoropeanina. Tsy mbola mipetraka ihany koa ny lalàna rehetra ahafahana manao izany ary mbola voaiverina amolavola lalàna vaovao indray ny gouvernemanta raha ny nambaran'ny ministry ny atitany. Ezakilan'izay ihany koa anefa ny senita tsy natapaka na inona tamin'ny fiaonam-be tsy ara-potoana nataon'izy ireo momba izany daty anaovana fifidianana kominaly izany ny alakamisy farany teo. Izany hoe hatreto raha ny zava-misy ankehitriny dia tsy ho vita amin'ity taona ity ireo fifidianana ireo na atao terivay-manta ka ho tontosaina any amin'ny fotoam-pahavaratra. Ho Andramatoa Saondra Rabenarivo tsy tokony hembitra intsony ireo daty rehetra efa napetraka mba hisin'ny mangarahara. Ka ny zavatra tena tadiavina moa zany filoham-pirenena tamin'ny 25 janvier 2014 nilaza hoe priorité any eto Madagasikara dia ny tany tan-dalàna état de droit ary manomboka amin'ny
fanajana ny lalam-pandrenana zany ary tokony ampiseho izy volonté politique hoe ho alefa reto fifidianany reto fa tsy miandry hoe efa vonona ve ny HVM sa tsy vonona satria izy tsy président ny HVM président Madagascar ary tokony alefany daholy ny lalàna vaovao zany ho an'ireo communal reo ary ihany koa araky ny voalazanao teo lalàna momba ny CENI permanent zany eto Madagascar. Itsakilana nefa maro ireo antoko politika efa manomakomana amin'izay fifidianana communaly izay. Ny antoko tima ohatra izay efa nivakivaky tao anatin'ny enitaona farany ary izao miverina tsikelikely izao indray. Piasika indrindra izay fifidianana communaly izay lavan'ireo solombavambahoaka tima voafidy teto Antananarivo ny raha mbola lalàna amin'ny fizarana Antananarivo no apetraky ny gouvernemanta eo. Aleo alefa ny fifidianana amin'ny lalàna izay efa misy dia aloha ivoaka amin'ny fampaviana-pirenena miaraka amin'ny ny ataon'zareo ireo fondation de l'État dia ny anatin'izay tsika mandinika ny rehetrarehetra na ny lalam-pandrenana zany na ny resaka commune zany na fizarazarana commune fa alao atao le fifidianana be ny tanàna satria ny vahoaka dia efa ory tsy manana olom-boafidy anatanteraka ny asa izay tiana atao ny mifototra. Mbola ady sarotra araka izany ny avitanany fifidianana communaly. Itsakilany ny HVM miezaka mametraka tsikelikely ireo olona eny amin'ny faritra. Mampanany amin'ny hoe sao mba fanahiniana atao izao fifampitarazoana izao ahafahana manamafiorina ny antokony fitondrana aloha avy eo apetraka miandalana eny ihany ny lalàna rehetra izay efa fantatra fa hoeken'ny rehetra. Manomana sady ny fivirenana eo amin'ny sehatry ny politika ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nampiantso fivoriam-ben'ny Tima ny tenany androany na dia efa fantatra aza fa tsy mbola mahazo manao fanambarana politika na ny mpitenena nefa ity filoha teo aloha ity fa tsy mbola malalaka tanteraka ny tenany na dia efa tafaverina etsy amin'ny trano fonenana etsy faravohatra aza nambarany ihany koa fa mbola nogazan'ny fanjakana ny tahirim-bolany any amin'ny banky ary tsy afaka manao fandaniana izy amin'izay volany amin'ny banky izay na dia tsy niteny mivantana ihany koa azy Marc Ravalomanana hita soratra teny amin'ireo soratra mamen'ny trano ny afatra tiany ambara. Fa tamin'ity androany hariva ity dia nanome fanampiana ho an'ireo traboina tetsy Ampefiloha ny mapary toy ny vary akanjo ary ny entana ilaina amin'ny andavanandro akinina amin'ireo maserana fizaran'izany manomboka rahampitso tsy manadiny vahoaka sahirana ny mapary raha nambaran'ny mpitondra teny ary miarahory amin'ireo fianakaviana namony ainy tamin'ny tondradrano ny antitra teto Madagasikara iny. Fa ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika miakatra avokoa ny vidin'ny vokatra rehetra toy ny legioma, anana ary ny voankazo amidy eny an-tsena ohatra. Raha 4,000 no hamarotan'ny mpamongady ny salady resibika teo aloha, mihoatra ny 5,000 zany ankehitriny manampitrotraka ny fatiantoka ireo mpivarotra ankoatra ny tsena tsy misy, ny fahasimban'ireo vokatra noho ny ranorana amin'ny tarena ihany koa ireo mpivarotra, ny amin'ny fangongon'ny fako manodidina ny tsena tsy voalan'ny komina raha-potoana. Oliva Antriniala. Mihoatra ny 100% ny fiakaran'ny vidin'ireo vokatry ny tany amidy eny an-tsena taorian'ny rotsakorana mahery vaika hatramin'ny 14 febroary. Saika simba ny orana ny 100% vokatra ary ny sisa tsy simba no anarena ny tatsa-pamongady ny fatiantoka. Ny voatabia sy ny anana no isan'ny tena lasibatra sy nahitana fiakarana. Toy izao ny anana 400 raha intelo tahaka izao no nosandaina tamin'izany teo aloha. Ny voatabia kosa 100 ny singany toy izao raha ny lehibe kokoa noho izany no 200. Ankoatra ireo mpamongady, misedra fatiantoka ihany koa ireo mpanjara. Ny anana amin'izao fotoanan'ny orana izao ratsy satria simban'ny orana le izy. Raha alina indray gony taloha dia izao alaina 2,3 alina. Mahatonga le fatiantoka zany rehefa tsy lany le izy dia tsy maintsy amidy le izy hoe iverena le vola sasany satria le izy tsy lany hoe hoanina le izy dia tsy maintsy amidy. Dia izay mampatonga le fatiantoka izay. Voatery ahena ny fatran'ny legioma andrahoina raha nambarany itsireny mpianakaviana ity. Azo mpanao hotely nefa dia zany ary vidin'entana dia tsy afaka hoe anahoanao trano nefa dia mamela zaza maro. Somary sontra be koa ny tena misy satria tsisy faty alkaonary ohatra ka hivarotra amin'izao fotsiny dia manjary tsisy zavatra ho anahy mihitsy. Fa miaina anaty rivotra maloto ireo mpivarotra efa ho 2 herinandro izao. Ity dabapako ity miserana ny samva manangona ireo fako amin'ny fiarabe tsy voahajany hoe isan'andro no fanisorana ireo fako. Miady mafy mihitsy ny tena tsena manadilo eto fa ny atity matsy mivosaka be dia tena rehefa mandeha masisy tsy laitra iainana mihitsy ny loto. Hatramin'ny herintaona mihitsy ny fako iny efa mitosaka be. Takany efa tsy raha le fanjakana tsony azy satria le izy mitobo dia tsisy manao mihitsy io zany. Takany tsy miasa mihitsy zany le mpiasa eto amin'ity commune ity. Tsy hiverina amin'ny laony ny vidin'entana eny an-tsena raha tsy miverina maina ny andro raha nambaran'ireo mpivarotra.
Ireo faritra mpamokatra anana, voatabia sy legioma saika manakaiky ireo moron-drano tondraka ankehitriny toy ny any Ambatofotsykara, ny manodidina ny komini Soavina ary ny eny Ambotrimanjaka. Etsy ankilan'izay tsy mahavita manadio ny tanàna intsony ny komina Antananarivo renivohitra ankehitriny. Mihoatra ny 3 metatra ny adirin'ireo fako mivangongo eto an-drenivohitra amin'ny toerana maro ary isan'ny mahita faisana amin'izany ny tsena tahaka izao. Mahatratratra ny amin'ny 7,7 alina ny trabony eto an-drenivohitra. Saika andraisana trabona avokoa ny ankamaroan'ny sekoly amin'ireo faritra akaiky ny toerana dibo-drano, mandrapahavony ny tranolay ampy ho an'ireo trabona avy amin'ny BNGRC. Ho anatsimondrano manokana tranolay iray no ipetrahany tokantrano miisa 10, ahitana olona 520 hatramin'ny 570, vary, siramamy, voamaina ary ody-moka. Ireo ny fanampinana voarain'izy ireo hatreto. Mbola mitokosa ny fikarohana sy famindrana ny entana amin'ny faritra dibo-dranosa sany fanadidiny Lira Piata. Sekoly, tranolay, kianja mitafo, ireo amin'ny ankapobeny ny toerana andraisan'ireo trabony eto an-drenivohitra. Tranolay tsy misy toeram-pivoahana sy toeram-pidiovana no itobon'ny ankamaroan'ireo trabony eny Atsimondrano. Io maraina io no nanomboka nahazo izany izy ireo raha toa ka 4 amin'ny alakamisy alina no nijanona teny an-dalambe. Vary, tesisa, siramamy mena, dia jiro, labzy. Arakarak'izay mena misy hoe folo kapoka dia zay no hoanina atao hoe androany zay tsitsitsy. Iny aloha mbola tsy fantatra intsony izay toa dia asa raha mbola misy amin'ny manaraka. Vary 4 kilao, tsesisa 2 kapoka, siramamy fefany ary ody-moka. Ireo ny fanampiana zarainy isaky ny tokantrano iray eny amin'ny komina Soavina Atsimondrano. Amin'ny alahady izao dia ahina tsy ho ampy ny famatsiana tonga eny an-toerana raha ny fanadihadiana nataonay. Ity faritra ity izay isan'ny tondra takaitra be indrindra nandritra ny tondran-drano ny alakamisy teo. Ny totaly teo amin'ny 7,500 ny olona nitombona tamin'ny lakana. Taorian'izany moa dia misy ihany koa ireo ravatrano sy ny fokotany hafa izay trapahavoazana tamin'ny natin'izany loza voajanahary izany noho ny fiakaran'ny rano. Dia ambaranay zany fa fokotany anankiray izany hoe ny fokotany Vailava izay dibo-drano tanteraka ny tanàna misy eo amin'ny 500 tafo eo. Tahaka izay ihany koa ny fokotany any ambanivohitra Ambohikely misy ireo ravatrano dia Ambolokotona ihany koa sy ny Ambodivarana Alapanga ary Soavina Ambodiady. Raha totaly zany isan'ireo trabona amin'izao fotoana izao dia 2,700. Ankoatra ny trano-mpanjakana toy ny sekoly andraisan'ireo trabona, tranolay sy trano hazo vonjomaika ny fanampiana omen'ny BNGRC azy ireo. Tsy mbola misy ny fandraisana an-tanana ny fahasalaman'ireo trabona hatreto, ny fikambanan'olon-tsotra sy ny PAM hatreto no manome sakafo hanampian'ireo trabona. Ataoko hoe ny fanjakana moa zany efa ataoko manao betsaka amin'ny izay le hoe fanomezana ny fanampiana ho an'ny trabona izay. Fa akoatran'izay le omen'ny fanjakana izay zany dia mbola misy ihany koa ireo namana mpiray tanindrazana mpiarabelona zany mbola mitondra manome tolo-tanana izay manao tohivakana zany makety amin'ny BNGRC mety olon-tsotra io, mety ataoko hoe toeram-piasana, mety association toeram-pianarana zany. Araka ny tatitra farany voaray avy amin'ny BNGRC, nahatratra 2,704 ireo trabona manerana ny distrika 10 amin'ny faritra Loatra Mangoro sy Analamanga, nahatratra 5,30 hektara kosa ireo tanimbary tototry ny rano. Fantatra kosa fa efa niena ny ahavon'ny rano vokatry ny rotsakorana teto an-drenivohitra sy ny manodidina nanampy ny andro maina ireo motopompe nitrohana ny rano. Mbola ilaina hatrana nefa ny fitandremana raha nambaran'ny mpamonjy vona tsy voatery andry ny pompier ireo manana trano mila rodana vao hanao izany nefa manomboka. Ny asa fanadiovana ny lakan-drano etsy Ampifolo Ambody-rano izay tanterahiny Samva 5 tsy mbola mifanaraka amin'ny eritreritry ireo mponin'izany fanadiny Oliva Antriniala. Ny ena 2,20 metatra ny renirano Kopa ny maraina teo amin'ny fandrefesana Nosy Zato, raha 3,20 metatra izany no mariariva. Fienana izay toy ao anatin'ny 2,20 ora manaraka raha ny fanazavany Apipa,
manana lalana feno tsy andrasana taratasy avy amin'ny commune kosa ireo tompotrano atahorana irodana andravizany ankehitriny ny fandrodanana trano zary andrasany maro ny pompier no ny mahamaimaim-poana izany tsy ny pompier irery nefa no afaka manao io asa io raha ny fanazavan'izy ireo azony olona atao mandeha mamonjy an'ireny entreprise mpanamboatra trano sy ny an'ny rehetrarehetra ny entreprise zany raha mpanamboatra trano izy dia tokony mahay ainy koa mandravana io zay zany mila zavaina amin'ny sain'ny olona kely tsy ny pompier irery ny mahay mandrava trano raha tena hoe fomba haingana fa ny olona manararoatra amin'ilay pompier tsy andoavam-bola dia any ny olona mitodika miaritra ny rano mbola mando kosa ireo tany sy rindrina ny arany tondra-drano mbola maro araka izany ny fitandremana tokony atao tsy tokony ivezivezy hoe andeha hoeria trano indray akaetana zao indray dia iverina ry indray dia lasa sao dia sanatria misy fianjairana na ohatrohatran'izany dia lasa idiran-dozo eo ianao ankilan'izay 3 androandroano no nandavaka ity lakan-drano lehibe tsentsina tanteraka tetsy ampefiloam-bodirano ity ny Samva tsy mbola izany anefa no vahaolana ho an'ireo mponina raha mikorina tsara ny rano maika ho tondraka ny tanàna hatrany Andotapenaka mbola misy lakan-drano hafa ilaina fanadiovana mialoha io masoan'ny Samva amin'izao fotoana izao io tsy dia io marina aloha fa io no hoe tatatra tsetsina teo fa ny any avaratrany mbola ratsy lavitra no io ao anaty trano mihitsy ny olona manao trano ka na mivary ty tsy afaka hidinany mihitsy ny rano tompoko raha ny tena marina zao tokony novahana ary amin'ny fohy be zany novahana andanan'le rano satria raha ivondray ty pompier ty tatatra ty hovahana dia hoe zany tonga zay dia doby ngamba tapaky ny tranonay manontolo rano be daholo satria rano any Anosipatra iny ala mivato iny mbola ivarina atao aminay Andotapenaka dia zany ny tany any anay raha diniana maika ampitony ny etsy-bahoaka ny commune sy ny fanjakana ary tsy dia meritreritra izay tena teknika ny fanarenana ireo lesoka sy ny odidiny izany mbola tsy mijanona ny fimenomenoman'ireo vahoaka na efa tsy misy aza ny hetsika ataon'izy ireo tsy ampy ihany koa ireo motopompa ampiasaina andritrana ny rano mbola hatreny ampodibe ny rano ho an'ny eo ampefiloam-bodirano pejin'ny toe-karena nidina niaraka tamin'ny vidin'ny solika farany teo ny fanerana ny compensation omen'ireo mpitatitra olana eo amin'ireo opérateur mobile amin'ny famindrana vola amin'ny finday no nahatonga ny fahataran'ny famatsiana ho an'ny mpitatitra raha ny fanazavany ny tale generalin'ny ATT efa misy ny fandovana izany famatsiana izany manomboka ny farany volana janoary teo ary mitohy hatramin'izao tsy haritry intsony izany fanampiana omena ny mpitatitra izany raha ny fanazavany mpay toe-karena iray no ny fidina ny viditsolika eto an-toerana Lilira Piata. Nanomboka ny farany volana janoary teo no nandoavana ny fanampiana omen'ny fanjakana ny mpitatitra amin'ny zotra eto an-drenivohitra. Ny fotoana nandritra ny 20 Desambra 2024 hatramin'ny 20 Janoary 2025 no nalota amin'ny ampahany voalohany. Efa miatra amin'ny famatsiana omen'ny mpitatitra io ny fiainan'ny vidin'ny solika farany teo. 400 ariary isaky ny litatra no omena mpitatitra sy 10 ariary zany taorian'io fidinan'ny solika io. Ny compensation zany zao ny situation amin'izao fotoana zao dia ny période du 28 décembre jusqu'en 28 janvier zao tsika anao anatin'ny opération de paiement mariako fa mbola misy eo amin'ny apaefany eo tsy voaloha zay ny première tranche ny deuxième tranche dia période ny 28 janvier hatramin'ny androany vaova araky ny fiovan'ny viditsolika satria manaraka ny tena viditsolika marina zany ny tamberim-bidy omena ny mpitatitra amin'ny gazoal ndrasantsika io. Etsy ankilany tsy ho lahara-pahamehana amin'ny fanjakana intsony ny famatsiana omena amin'ny mpitatitra raha ny fanazavan'ny mpahay toe-karena iray. Efa miverina miakatra ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ankehitriny ary tsy ho ela dia hiverina hiakatra ihany koa ny eto amin'ny tsena anatiny. Mandra-piatra ny viditsolika tena izy ihany no hitazomana io famatsiana io. Akala hoe fanandray ny fanapakevitra iny hoe ny omena dia ny mena ho an'ny volana janoary fa ny zava-misy zany rehefa midina kosa avy eo dia mbola ho ampiana ihany le izy sady arahantsika rehetra malala fa zavatra hafa no atrehan'ny fanjakana fa tsy olana ho an'ny fitaterana mihitsy aloha amin'izao fotoana izao. Noho izany rariny raha ohatra ka janona koa aloha ny fanampiana izay omena ny mpandraraha araky ny fitaterana. Ny fitaterana ny mena n'ilay fanampiana zany teo dia janona iny satria efa midina ny viditsolika zay lelany ny viditsolika ingany omena azy ka rehefa midina ny viditsolika zany dia tsy ho mahazo fanampiana ny mpitatitra
dia zany tsy midiny hoe hiakatra ny fitaterana. Tsy hisy fiantraikany mivantana amin'ny vidin'ny entana fampiasa andavanandro ny fidinany vidin-tsolika eto amintsika. Efa 3 volana lasa no nisy fidinana izany teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary efa miakatra indray izany ankehitriny. Ampiakatra ny vidin'ny solika indray ihany koa araka izany ireo mpandraharaha eto amintsika ary mitovy amin'ny elanelana nisy hatramin'izay ihany izany. Vaovaon'ny fifamoivoizana miasa manomboka rahampitso voalohan'ny volana Mars, ny komity misana ny fisotroana ny fahazon-dalana mamily fiarakodia ny alatsinainy ho avy izao kosa ho voafetra ny ora ahafahan'ireo fiara mihoatra ny 10 taona mifamezivezy voasazy tsy afaka mitondra fiara mandritry ny 9 hatramin'ny 12 volana ny mpamily izay tratra tsy manara-dalàna. Ho an'ireo fiara manana ny volant à droite kosa ny faran'ny volana Jolay 2024 no fepitaona farany ahafahan'izy ireo mifamezivezy eto Antananarivo renivohitra sy manentina ny Madagasikara. Ka eto Andretsilavo. Misy 5 amin'ny ankapobeny ny olona nasedran'ny tanàna Antananarivo raha resaka lalàna, ny fampitehan'ny lalana, ny fampiarana ny lalana amin'ny feny fifamoivoizana, ny fiantsonana amin'ny toerana tsy azo ijanonana na ny stationnement abusif, ny kolikoly ary ny fanaparam-pahefana. Andrenesana fitarenana avokoa ireo. Ho an'ny lalana manokana misy 70 ny fepetra ahafana misintona permis de conduire amin'ny mpamily iray. Tsy maintsy ampiana ny lalàna ary miainga avy amin'ny fisintonana permis de conduire izany. Misy karazana ohatry ny amandro le izy fa rehefa miverimberina zany le rehefa misy récidive zany miverimberina le tsy fanarahan-dalàna dia tonga hatramin'ny fisarihana ny taratasy fahazona mamily permis de conduire zay zany ny farany. Dia rehefa avy eo ampitaina ny sim zany hoe centre de matriculation le ao Ambota mba elana an'le voasarika le permis dia misy manao déclaration dia misy duplicata foana zany zay. Tsy misy intsony ny fampiarana ny lalàna eto amintsika ka biraraka tanteraka ny fifamoivoizana. Nilaza ihany koa ny teo anivon'ny ministera ny fitaterana androany fa manomboka ny alatsinainy ho avy izao tsy misy intsony ny fiara vaventy mihoatra ny 10 taona mivezivezy eto Andrenivohitra. Amin'ny 9 ora alina hatramin'ny 10 ora maraina no ahafahan'izy ireo mandalo. Ny zava-misy zany amin'izao fotoana izao dia ny malemy ny fotodrafitrasa noho ny orana mikitsy, zany hoe ny lalana zany indrindrindrindra. Noho izany dia voatery tsy maintsy mandray fepetra zany ny ministeran'ny fitaterana misahana fitaterana amin'ny famirana ny fandehanan'ireo fiara vaventy. Isy araka izany ny komity misala ny fanaraha-maso ahafahana misoroka ny tsy fanarahan-dalàna izay voafaritry ny lalàna saingy tsy nisy mampiatratra eto. Isy ihany koa ny fampiarana ny lalàna ho an'ireo fiara manana volant à droite. Tsy maintsy avadika volant à gauche ireny mialohan'ny 15 ny volana Jolay ho avy izao. Maritra 2 hatramin'ny 3 herinandro ny fotoana ahafahana manao izany. Fanaovana ihany le izy zany tableau aloha mizara 3 dia mijery le crémaillera zany le crémaillera satria le tableau zany tsy mitovy amin'le tableau rehetrarehetra. Zay zany ohatra hoe telo lara zany no manao anazy. Efatra satria hafa manao tableau dia hafa ny ihany. Ny Mazda eto no mitana ny laharana voalohany amin'izany. Raha tombanana mahatratra 1 hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ny mamadika volant à droite iray. Miankina amin'ny fiara nefa izany. Manana fotoana hatramin'ny farany volana Jolay 2024 ho avy izao izy ireo ahafana mamadika izany ho volant à gauche. Araka ny tatitra navoaka ny ministeran'ny fitaterana ny faraka 10 ny volana Febroary. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray fanakoritana ny lycée Jean-Joseph Ravoangy Andrenavalona eny Andranona Ohatra no isokajiany ny ray aman-dren'ny mpianatra ny fihetsiky ny fanjakana amindranatoerana ny proviseur eny an-toerana famindranatoerana efa intelo no nokasainy fanjakana atao toto anatin'ny herintaona sy tapany androany. Anjaton'izy ireo no tokony nampilaminina nitaky ny azona ny tompona andraikitra izay ambaran'izy ireo fa nahavita fampandrosoana betsaka atao anatin'ny fotoana fohy ho an'ny lycée. Fantatra fa hidina eny an-toerana ijery zava-misy ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'ny alatsinainy ho avy izao. Fanondro adala tantara nosoratan'ny Randrenatoandro Rivo Jean Renaud arahinao manomboka amin'ny alatsinainy 2 ny volana Martsa izao amin'ny onjam-peo ny Cool FM 90.4 misongadina anatin'izany ny fiainan'ny dokotera malagasy antsoina hoe Rado 30 taona izay voatendry mitahiraka any amin'ny tany miady iray ivelan'ny Madagasikara noho ny mampikambana azy ao anatin'ny vokovoko mena iraisam-pirenena. Mamitina ny tantara ny fionany amin'ny Nikita Tatiana ary Boris arahinao ao amin'ny onjam-peo
ity manomboka ny alatsinain'izao hatramin'ny asabotsy amin'ny iray ora tolakandro famerenana isaky ny amin'ny 7 ora alina ary atolotra anao indray mihaino ny alahady amin'ny 7 ora alina. Fa izany koa ny vadiantsika ny amin'ny maresaka avy any ivelany any Russia isan'ireo mpanohitra nanana ny toerany teo amin'ny sehatra politika Boris Nemtsov 50 taona mbala 4 tao an-damosina ny nahafaty azy manoloana ny Kremlin omaly ora 3 mialoha ny nahafatesany mbola nanentana an'ireo mpiaino hanao fihetsiketsehana manoloana ny ady amin'ny Ukraine izay kasena nataony alahady ny tenany arao ny andindiny eo amin'ny sary ny France 24. Lohalarana ary nanatrika ny fihetsiketsehana rehetra tao anatin'ny taona maro i Boris Nemtsov. Tahaka ny hita amin'ny sary, misongadina ao anatin'izany ny saina rosianina sy ukrainianina. Nanamary i Boris Nemtsov tamin'izay fa hitondra ny Rosia amin'ny fahaverezan'i Poutine raha tsy tsara ny fifandraisana amin'ny firenena manodidina tahaka ny Ukraine. Fa tsy tao anatin'ny mpanohitra foana ity mpanao politika rosianina ity. Akaikin'ny Boris Eltsiny izy tamin'ny taona 1770 ary nandray ny andraikitra amin'ny maha-praiminisitra lefitra misahana ny angovony ny tenany. Nitodika tany amin'ny Vladimir Poutine nefa nisafidin'ny Eltsiny tao aoriana izay ka antony nahatonga ny Nemtsov hitoetra ho mpanohitra. Efa nirotsaka vidiana ho filoham-pirenena i Boris Nemtsov tamin'ny taona 20 raha tsy nahomby izany ka taty aoriana nanangana ny Solidarnosc. Nanomboka teo ny fanesy ireo hetsika nentina hanohitra ny fitondrana. Anisan'izany ny kolikoly avo lenta ny filoha rosianina Vladimir Poutine nandritra ny lalao olimpika tany Sochi tamin'ny taona 2014. Etsakilan'izay ny fandaniana tafahoatra nataonyity filoha rosianina ity. Tao anatin'ny ady teo amin'ny separatista pomban'ny Rosia sy ny Ukrainianina nandritra ny 10 volana izay. Nisongadina hatrany Boris Nemtsov ora 3 mialohan'ny nahafatesany tao anatin'ny fanentanana mpiaino anatrika ny fihetsiketsehana rapitso i Boris Nemtsov. Fiantsina no amaritany filoha rosianina Vladimir Poutine ity famonoanany Boris Nemtsov ity. Manameloka izany kosa ny ankamaroan'ireo hery politika any toerany. Isan'ireo manameloka n'ity vonolona ity ihany koa ny Europeana sy ny Amerikana. Ny enina roa faingo 20 metatra ny renirano Cuba ny maraina teo amin'ny fandrefesana Nosato raha toa ka 3.20 metatra izany omaly ariva. Tsy azo antoka intsony ny azony ny tetiandrom-pifidianana kominaly ny emitra 10 andro ny fepitaona ahafana metraka ny totaratasy filatsahako fidiana ho ben'ny tanàna ary farany eo am-pejin'ny toe-karena mikasika ny fifamoivoizana efa voarain'ireo mpitatitra ny ampahany compensation isaky ny litatra omen'ny fanjakana izay nidina ho 90 ariary raha toa ka 70 ariary ny voalaza tany aloha dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalama-bao tamin'ity anio ity sorona manokana ireo mpanaraka izany amin'ny alalan'ny fahitalavitry ny FMA ny amin'ny faritany ny Tomasina sy ny DSTV ny amin'ny faritany Nantsilana mametraka ny veloma ao amin'ny rampitso indray veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tonga va malaky amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Soka Vitre, Baolay, GSI Université privée, nanolotra anao teo, ny vaovao.